mipetraka isika. Fifaliana ho antsika nahavitany fanamasinana fanambadiana reto avantsika raha tsy mandresy manana solonena fiavina sy andretsina trena tafita martia asanao zareo. Ireto avantsika reto anolotra anjana amin'ny sakramentany batisa zazakely Rarson Irene Maile atodry ray aman-dreny Rasolofiniana Iangotina Paraso Isabelle. Ato amin'ny ilany ato zareo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Saora tompo. Irosy amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra ry havana ary miarabantsika mpianakavy ny fonona rehetra nahatratra izay taona vaovao 2020 sy 2021 izao. Tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 1:7 no teny fanomezan-toky omen'Andriamanitra antsika indray amin'izao taona vaovao izao amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: aza matahotra ianao fa momba anao aho ary aza merikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny taranakavanan'ny fahamarinako aho. Amen. Toy izao indray ry havana ny vaovao voaray izao maraina izao. Avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana ho tanterahana amin'ny asabotsy 9 janoary avy izao ny fampiaraban'ny dekona sy ny loholona eto amin'ny fiangonantsika. Izany dia ho tanterahana ao tokantranon'ny filohan'ny fiangonana mivady amin'ny 2 ora ny fotoana amin'izany, samy mitondra jus sy tsakitsaky sahaza azy avy. Izany dia ho tanterahana hatrany ao anatin'ny fanajana amin'ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Iangaviana ny dekona sy ny loholona rehetra mba hijery ny SMS. Ny firaisan'ny sampana anatiny izay saika ho tanterahana ny 15 janoary avy izao dia hempitra amin'ny fotoana mahamety azy. Vaovao avy amin'ny sampana VFL. Miarabantsika rehetra nahatratra ny taona vaovao 2020 sy 2021. Ilazana isika zokiolona 70 taona mihoatra mba hisoratra anarana any am-pikambana VFL ho fanolorana ny solombody akoho ho anareo. Izany dia ho tanterahana ny alahady 30 janoary ho avy izao. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Avy amin'ny sampana sekoly alahady, efa mivarotra mofinaina ny sampana sekoly alahady amin'ny vidiny 900 ariary. Rakim-pisaorana. Noho ny fahasoavana ny raisina tamin'Andriamanitra, korotsiana voalohany 5:10 fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao aho ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko, fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho, nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra niara-niasa tamiko, atolotra ny mpitandrina sy ny fiangonana. Rakim-pisaorana Salamo 1:7 ny andininy voalohany sy faharoa. Dia rahan'i Jehovah ry fanahiky, hideran'i Jehovah aho raha mbola miaina koa, eny ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Misaotra azy aho noho ny fahasitranako tamin'ny aretina nahazo ahy, dia rain'Andriamanitra ho azy rery ny voninahitra, atolotra ny mpitandrina telo mirahalahy. Fararakitra voaray avy amin'ny fianakavian'ny tompoko vavy Rahantamalala Philomène. Filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay ianareo fa natsony ray odany aminy ny renibe malalanay Ravony Alsolo Germaine, vadina velan'ny tompoko lahy Général Rakoton'ny Raina Lucien, tamin'ny alahady 9 Desambra 2020 sy 2020 rehefa nivahiny 20 taona teto an-tany. Hoy ny zanany Général retraité Erzaka Nirina Lucien sy Nicole Saondra, colonel retraité Andriana Valina Nirina sy Ony Lucienne sy ny mpiray tampo aminy rehetra, ny zafikely ny zafiafiny, ny ray tampo aminy, ray tampo amin'ny vadiny, fianakaviana manontolo. Nofiny dia hiala ao amin'ny cité Planton ny alatsinainy 3 janoary amin'ny 7 ora maraina, hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FLM Ambatovinaky amin'ny 9 ora maraina, alohan'ny hametra anazy ao amin'ny fasandrasany any Farantsio.
efa niady tsara ao natanteraka ny fiazakazahako aho ny tahiry ny finoana ao Timoty faharoa toko faefatra ny andinin'ny fahafito. Amin'ny finoana fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay ianareo ny fodimandry ny ava malalanay Rajaonarsan Farahanta Mavo Malala Kiki ny alakamisy 3 Desambra 2024 rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Ramanatsalama Mamitiana, ny zanany Ndriamahery Tatanjaky sy Mialitiana Mianadahavy ny rafozany raitapo aminy raitapo amin'ny vadiny, raitapo amin'ny rainy, raitapo amin'ny reniny fianakaviana manontolo. Ny razana dia efa voalevina ny 2 Janoary 2024. Noho izay fahorina izay ry havana dia ho tanterahina amin'ny herin'ny anio aorian'ny fotoam-pivavahana ny famangina. Dia toy izay indray ny vaovao amin'ny fiangonantsika ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery aminy. Efa mpiarabana tratran'ny taona isika Samuela voalohany toko 20 ny andininy fahaenina misy teny fiarabana ao misy fiadanana tononona intelo amin'izay olona akaikinao ao. Samuela voalohany toko 20 amin'ny andininy fahaenina ny misy azy manomboka amin'ny teny hoe trarantitra ianao, tratrantotra ny dikan'ny trarantitra zany. Dia mba ho tononona amin'ilay olona akaikinao somamididina anao rehetra ao izany io zany. Samuela voalohany toko 20 amin'ny fahaenina. Samuela voalohany toko 20 amin'ny fahaenina. Vakitsika amin'ny olona akaikintsika ao amin'ny aran'ny Tompo isa 2-3. Trarantitra ianao, fiadanana eo anao, ary fiadanana amin'ny konanao, ary fiadanana amin'izay rehetra anananao. Tehaka mampitsika ho an'Andriamanitra. Dia manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika mianakavy. Dia izay ten'Andriamanitra izay efa novakian'ny pastera teo izay sy ny fampiarabantsika teo izay koa no iarabako atsika mianakavy. Tratra izao taona 2024 izao. Enganeka ilay Andriamanitra manakaream-pahasoavana ombantsika hatrany hatrany amin'izay rehetra ataontsika. Ka nometsika fahasalamana sy fahombiazana amin'izay kasantsika atao rehetra. Na eo ara izay fitoran'Andriamanitra izay amin'ny maha-olombelona dia mampatsiahy antsika foana ny tenako fa dia mbola eto amintsika ny aretina coronavirus tsy fampitahorana sanatrin' izany fa filazana ny marina ary tena miparitaka dia aretina amin'izao fotoana izao. Koa dia miangavy antsika rehetrarehetra anaraka tsakany sy andavany ireny fepetra sakana rehetra ireny mba ho fampitsimbinana ho amin'ity taona 2024 ity. Miaraba antsika rehetra na ny any an-tokantrano satria afaka manaraka izao fotoam-pivavahana izao, mivantana ihany koa ireo mpiara-mivavaka amintsika izay tsy tonga manatrika eto amin'izao fotoana izao. Na izany na tsy izany dia raisiko ampanetretena, raisiko voninahitra ny miaraba koa ny ireo ray aman-dreny ampanazy izay mikolokolo ny finoantsika, mitarika antsika hatrany amin'ity fiangonana misy antsika ity. Koa ampanajana ray ampanatretena tompoko no iantsoana anareo ray aman-dreny mpitandrina mba ambady avy. Ary raha koa ny vadina velan'ny tompoko lahy Andriamatony dia angaviana hiakatra aty anoloana. Eny ry ray aman-dreny ny mpitandrina fa izafady.
Ry ray aman-dreny ampanà zay mitarika sy mikolokolo ny finoany izao fiangonana izao. Amin'izao asaramanitra izao dia mifatongava ny taom-baovao ny fahatrarantsika izany taona vaovao 2024 izany dia mpanetretena no isolotena ny biro-piangonana ny sampana velona rehetra ary ny fiangonana ray manontolo iarabanareo mianakavy tratrin'izany taom-baovao zany. Dia Andriamanitra zay efa nitahy anareo ary naniraka anareo hamita ny asany eto amin'izao fiangonana izao ane hitantanareo hatrany ka ny fanahy masina no hanenika hatrany anareo mianakavy ary ho ambiny zava-manasatra amin'izay rehetra atao ka hiara-hieriery amin'izao fiangonana izao. Dia mirary soa anareo mandritra izay taona 2024 izay indray ny fiangonana ray manontolo. Teka ho an'Andriamanitra tsika ny amin'izany. Dia manaraka izany koa ny fombantsika malagasy moa ny manome ny solom-body koa ho an'ireo ray aman-dreny ary satria moa tsy afaka ny anasanareo any tokantranona tsirairay avy izahay dia ny fiangonana dia faly ny manolotra izany solom-body koa izany ho anareo ray aman-dreny ampanà ko dia miangavanareo andray izany ampitiavana na dia kely aza ny ao anatin'ireny valopy ireny. Engane samotratriny ny taona manaraka indray isika mianakavy ka mbola hifampitaiza sy hifampitarika eto amin'ity fiangonana eto izao. Voninahitra ho an'Andriamanitra ireriany. Misaotra ny filohan'ny fiangonana isika ny amin'izany teny fiarabana izany. Misaotra ny biraon'ny fiangonana diakona olona ny sampana velona rehetra ny amin'ny fitiavanareo ny kristianina rehetra tsy akanavaka. Namakivaky ny taona isika teo ny mora teo ny mafy tanatin'izany teo foana ny filosin'ny biraon'ny fiangonana niaraka tamin'ny mpitandrina. Indrindra fa nazoantsika ny fitaovana ngeza be eo ambony ao io izay ampitana mivantana izay eritreritra ny anga tamin'ny mpitandrina nandritran'izay valana retina efa ho roa taona izay. Saorako manokana ny namatofilosy ny biraon'ny fiangonana fa nanaiky an'izany hitahita izany izy ary izay mahatonga hoe ny fiangonana dia mpaminany dia tokony sahamaminanyntsika. Niresaka tamin'ny président sika rehetra tamin'ny nanao voalohany montage vidéo amin'ny internet io niaraka amin'ny teknisianina tonona manoka amin'izany tonton Aina ny tao amin'ny chorale sy ny sisa ny diakona ny ara-niasa teto dia naheno anatsara ny laza fa tsy mbola anatin'ny roa taona mihitsy janonany aretiny fa mbola hoely na tadidy tsara n'izany ny rehetrarehetra. Dia nangavy ny bro hoe ampio izahay amin'ny internet io fa ny aim-pana amin'ny olona anatrano reraka izy sady efa marary izy ny tsy afaka mivavaka. Zay zany ny saorako voalohany ny tsika fiangonana tsika rehetra koa nandray anjara tamin'io satria volam-piangonana io alafo sarobidy ny fitaovana fatatsika ny mampiditra an'izany fibre optique zany fa dia zao tsika zao miatrika le aretina tsy miantso aretina kory sanatria fa afaka manaraka hatranampitana ny masina reo avatsika re zanantsika. Zay no fisaorana lehibe manarak'izay miarabanay nareo zao tonontaona izao maray mandrena ara-panahy narahana fanomezana firaritsoa sitra tokoa izany ny telona lehibe ny fitiavanareo anay. Jesosy Kristy tsy miovane hitarika antsika mandrakariva. Vonina indray izay fampitatana aminareo mandritra ny taona makivaky ny taona tsika amin'ny zavatra rehetra ka tsy hatahotra isika. Dia misaotra sy mankatsitsika tsika rehetra no ny amin'ny fitiavanareo. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra ho aminareo ny fiadanana. Misaotra indrindra tompo. Miangavy ny biro-piangonana ombambady ny loholona ary nireo filohan'ny sampana tsy fikambanana izay tonga mandatrika izao fiangonana izao iaraban'ireo ray aman-dreny ireo.
nefa izaho mahatoky anao Jehova ô. Hoy izaho, Andriamanitro ianao, eo an-tananao miandro. Salamo faha 130, andininy faha 700 sy 500. Izany tenin'Andriamanitra izany no ijoroko eto amin'ny anaran'ny Biraon'ny Fiangonana, ny diakona sy ny loholona eto amin'ny fiangonana. Mandray fitenenana ny tenako, mialatsiny eo anatrehan'ny maro. Voalohanteny dia misaotra an'Andriamanitra na tafavory antsika eto. Taona vaovao 2022, nisy ny fiarabana ny Ray aman-dreny ampanahy teo, dia manona izany fiarabana izany keo moa ny tena teo. Isika koa dia manana ireo filoha izay nitarika antsika teto amin'ity fiangonana ity. Tsaroana ny Ray aman-dreny amin'izao tonotaona izao. Isika malagasy dia manana an'izay soatoavina izay manaja ny Ray aman-dreny. Koa miangavy ampanajana ireo Ray aman-dreny na ny havany izay tonga eto ijoro aty anoloana. Ny Général Rasolo mianakavy, ny Généraly Rakotojafy Dominika mianakavy, ny Généraly Ratefiniaina Sylvain mianakavy. Eny tompoko, amin'izao taona vaovao izao dia tsaroana tokoa ny Ray aman-dreny mpitondra antsika eto amin'ity fiangonana ity. Tsy adino satria izy no mpitarika antsika, izy no nomen'Andriamanitra izany tolotsaina rehetra ahafahany mitondra antsika eto amin'ity fiangonana ity. Koa mitodika aminareo zahay ry filoha sy ny fianakaviany. Arabaina nahatratra izao taona vaovao izao. Arabaina satria nahatoky teo anatrehan'Andriamanitra ary nino an'Andriamanitra. Nanao ny asa fanompoana, nahatarika izao vahoaka betsaka izao, nahavita ny asa fanompoana teo anivon'ny fiangonana nandritra iny taona 2022 sy ny lasa rehetra. Hoy indreto ny fiangonana mitodika aminareo, mirary ny sosiny tsara, havita indray ny adidy sy andraikitra ny asa fanompoana izay atao eto amin'ity fiangonana ity, Chapelle militaire Apaibe, sampana protestant. Koa Andriamanitra ilay manakarepahasoavana ane no mba sy hitay anareo, hanome ny fanahy masina, hanome ny fanahy mazoto, atotosana indray izany adidy aman'andraikitra izay nakinina aminareo izany. Araka ny tenenina teo amin'ny maha-malagasy dia misy ny solombody akoho avy amin'ny fiangonana izay atolotra anareo fianakaviana filohan'ny fiangonana. Ny fanomezana moa dia avy amin'ny olombelona ihany, fa Andriamanitra ilay tompony zavatra rehetra no amen'ny banga izay tsy feno amin'izay rehetra teo. Dia angatahana ny Biraon'ny Fiangonana, ny olona, ny diakona mba handray tanana ny filohantsika izay mijoro eto anoloana sy ny fianakaviany. Saotra indrindra tompoko.
sarotra ny tsy mbola hiverina kely andray fitenenana noho izao voninahitra lehibe izay omenareo fiangonana anay mianakavy izao. Dia mbola mamerina ny fiarabana tratry ny taona antsika mianakavy ary mirary misosiny tsara. Misaotra ny fiangonana Ray Manontolo amin'ny fahatsiarovana anay amin'izao fitariana ny fiangonana eto izao. Dia iraka fotsiny izay no eto fa dia Andriamanitra no Jesosy no manao ny asa ka dia ataoko angamba fa tsy misy reharehanay zany fa dia izay kely vitanay dia voninahitra ho an'Andriamanitra no anaovana azy dia mirary atsika ho samy salama ihany ary azo izay irina rehetra amin'ity taona 2024 ity. Saotra tompo. Misy ny fanaisana fanasana tompo voalohany amin'izao taona izao asaina ianao vahiny rehetra miomby tapitra amin'ireto mpandray fanasana tompo vaovao ireto. Ny tompo no manasa anao. Hitsangana sika ianao ny hira mialosy aroen'ny tsodrano sady fangatapitahina ho an'ny firenentsika. Tanteran'Andriamanitra aminao zao tsodrano zao. Ny famonjenanao dia avy amin'ny Tompo mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy avelany ngozozo ny tongotrao. Tsy ho rendrena ny mpiaro anao. Indro tsy matorona rendrena ny mpiaro anao. Ny Tompo ny mpiaro anao. Ny Tompo ny fialofanao amin'ny ankavanana. Ny masoandro tsy amelanao noho ny andro. Ny volana noho ny alina. Ny Tompo ny aro anao amin'ny ratsy rehetra. Ny aro ny fanahinao izy. Ny Tompo ny aro anao mivoaka namiditra hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny Tompo aminao matoky fa izaho ihany aza matahotra ho an'Andriamanitra ireniny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.
tanatini ai simikitrukatam mipusakani pazavana baba ila mesia nadena inelabe nufazava namipusakare. Izaho ny Jesosy izay maniraka ny anjeloko hanambara izany aminareo. Izaho ny solofo sy taranaka Davida, kintana mamirapiratra fitarika andro. Ny fanazy sy ny ampakarina manao hoe avia, aroka izay mahare anao hoe avia, aroka ho avy izay mangetaeta, ary izay mety oka izy isotro maimaimpona amin'ny ranonaina. Mivelatra malona antsika ry havana izany fanasana lehibe ataon'ny tompo izany, koa asandra atao amin'ny tompo ny fona. Mety tsy mahavonjy ary tokony atao rena ovinanoviana misaotra anao tompo. Jesosy Kristy ilay tsy miova malotry ary mandrakizay ny tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra, miray amin'ny zavatra rehetra. Manana ny fomba n'Andriamanitra rehetra sy ny mahizy azy n'Andriamanitra. Feno fiderana sy fankalazana azy an'an-danitra. Ireo kerubima sy ny serafima rakotry ny elany, ny arika anjely, ny anjely tsomby alinana, ny mpaminany, ny apôstôly, ny martiora, ireo olom-boavitra efa sambatra aminao. Ka mianty izay tompo, na dia mbola ety ambony tany ary mba hisantitra sady ny fanjakana sy ny fibiana masina manao hoe tsika teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Fa Jesosy tompona amin'iny aliny dia namadiana azy dia nandray ny mofo. Rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka ho izy, raiso hano ty ny tenako izao omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, misotroa amin'ity ianareo rehetra fa ity norako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no ataovy ho fahatsiarovana na ovinana misotro ianareo. Fa na ovinana ianareo mihinana itony mofo tony sy misotra amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavana. Ivavaka isika. Ry tompo orana izy nandanitro indreto izay manao ny fahatsiarovana natongavany zanako olona. Ny finanambiliny Betlehema izay sahivinay tamin'ny Krismasy. Tsaronay ny sambo kely ny ripetera sy ny namana. Ny fahafatesanao sy ny fiakaranao amboninahitra. Ianao izay mifona ny kavanany ray ka manotro ny mpandresy izay satria ianao no mitahy anay ny kavanany ray. Koa raha manao izao fahatsiarovana izao zay dia sakramenta masina koa izany. Hoendry Kristy ilay tokona ilay tanteraka ilay nateny indray mandeha monjy anay to miazo fijaliana izy amin'ny renay anan-danitra. Eny ry tompo anan-danitra, oka hiasa aminay koa ny fananao masina izay fanahy mahery, manamasina, mahary, manome anay ny zavatso rehetra, ilay fanahin'i Kristy. Amasiny ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy, amasiny torak'izany ny divay manambara ny ran'i Kristy. Ianao fanahy masina hiasa aminay atsiarovanay matafaray marina tokoa
amin'ny mofo amandran'ny Kristy rehefa miombona amin'ny mofo sy ny divay izay, satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ho aminao Andriamanitra iray tsy tokoa ho mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakina ho antsika. Koa satria iray ihany no mofo, tena iray ihany sika na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Hoe Jesosy Kristy tompo, matoky fa izaho ihany aza matahotra, amindeha fehifavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Ipetraka isika nao lakiry fahina amin'ny sivifolo ambizarana mofo sy ny kapoaka. Izay efa nanaikan'i Jesosy tompo sy mpamonjy.
Larakira fahinina amby zato. Sangana isika netritena. Oka iompo amin'ny fanetretenantsika na hoe Tompo. Tsy mendrika atao hoe sanakao. Tompo, tsy mendrika hidiranao ambany tafitranoko. Tompo, tsy mendrika hitsipona izay sombontsomboly latsaka avy amin'ny latabatra ho akory aho. Kanefa hoy ianao hoe izay manatonay tsy mba ho lavitro mihitsy. Avia ry mpanavotra taio ny fandraisana.
Jesosy le tompo tsy miova. Raisano itenitenako izao no ataovy fahatsarovana. Ny tenanao no natolotra na ranao dia nalatsaka. Hoy Jesosy lay mpamonjy tsy miova, sotronareo rehetra ity fa ity norako, teny amin'ny fanekena fa voazalatsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Izao no atao fahatsarovana na oviana no misotro ianareo. Misaotra anao zay tompo fa efa nandray araka izay mety izao sakramenta masina izao. Any mpanahy mahavoka ary sakafo mifanjaka ny lanitra. Misaotra anao tompo fa niditra anatin'ny sambokelinay ianao. Maranata, mamy ny fitianao. Amen. Hoy ny apôstôly masina. Koa amin'izany ry malalako dia miorena tsara aza miova ary mahifahabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatra reo fa tsy foana tsakory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika ianao ny rakim-pisaorana. Amen.
kaiaro anareo ampamirapiritra ny tavana aminareo anenito kaiantra anareo ananatra ny tavana aminareo anenito ka anome anareo fiadalana petraka ivavaka mangina isika ny tompo aminao matoky fa izaho ihany aza matahotra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany iray mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo misaotra amin'ny teknisianina ansary sy feo ambony ao